zay no makasika indrindra fa natanteraka ny tontolo andro fisaona no fiara miory amin'ny fianakavian'ilay mpianatra namony ento amin'ny université ny Mahajanga ireo mpianatra manerana ny université Mpanjakana teto amin'ny nosy ranonjavanisy teny amin'ny université n'Antananarivo no resahana saika hantsahatra avokoa ny fampianarana ankoatra ireo departemanta napetrahany fanadinana izay ansisana natanteraka ny asany tamin'ity andro androanyity. Niatra ny andro iray fisaonana teo anivon'ireo université enina manerana ny nosy tamin'ity androanyity izay nentina indrindra nanehoana fiaraha-miora amin'ny mpianatra sy mpampianatra amin'ny université ny Mahajanga. Raha ho an'ny université n'Antananarivo manokana nikatona avokoa ireo fakulté, tsy nianatra ny mpianatra, tsy niasa ny mpampianatra sy ireo mpandraraha. Ireo fakulté na departemanta izay napetrahany fanadinana andiany faharoa ihany no tsy maintsy nisokatra tamin'ity androanyity toy ny hita tetỳ amin'ny fakulté an'ny DEX. Etsy andaniny nandefa solotena nijery fotony zavanisy tany Mahajanga ny fikambanana ara-pédagogique ety anivon'ny université n'Antananarivo izay nanao tatitra ny dian'izy ireo androany no nanao antso lehibe ihany koa amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ny zavatra hoe tiana resahana zany dia mahakasika an'ilay hoe le famonoana aminay zany tia hoe famonoana mpianatra moa zany hoe fitifirana valy réel hoe misy mpianatra mandositra any amin'ny hoe 10 km miala ny campus mbola enjehana foana ny mpianatra matory any anaty ala sy zavatra zany aminay dia hoe tsy mety le izy satria ny antony ny zavatra tokony apetraka zany dia hoe tokony hanaraka ny lalàna misy zany tsirairay ary tokony hanatanteraka ny andraikitra tandrify azy avy eo amin'ny sehatra misy avy tsirairay. Fehezana zany ny zavanisy raha misy lesona hoe raha maka lesona anatin'ny listsika dia ny fehany dia hoe tokony manaja ny lalàna misy lalàna velona ny tsirairay avy tokony manefa ny zavatra tokony efana nyireo responsable tokony anefa izany tokony ajaina ny zo fototra amin'ny maha-mpianatra sy ny zo fototra maha-olombelona dia raha ohatra ka samy mandray an'izay responsabilité samy manaja ny zavatra tokony napetraka hatramin'izay ny tsirairay avy dia angamba ilamina ny anjerimantolo milamina tsara ny fiarahamonina. Anaramaso ny fampiarana ireo fepetra noraisin'ny gouvernement ity fikambanan'ny mpianatra ity ka hojeren'izy ireo akaiky amin'izany ny tena fampiarana tokoa ny famerenana indray an-tsekoly ireo mpianatra 720 alina ny fandravonana ny olana ka iverena ny fampianarana any anivon'ny université ny Mahajanga.